Ny tsara ho marina aloha ary tsara tonga dia apetratsika manokana tsy tondrozotra araka ny eritreretin'ny sasany tsy tondrozotra tsy tokony nampiasa kory an'ilay terme tondrozotra kory tsika amin'ny zavatra atao amin'ny sadek rapitso fa rapport no atolotra ny sadek rapitso rapport atao anatin'izay efa-bolana zay inona ny zavatra vita inona ny dingana vita dia inona ny zavatra atao manaraka eo zay no omena azy fa rehefa naheno le teny diso kely le hoe feuille de route taitra daholo ny rehetrarehetra satria matetika moa ny feuille de route zay le izy dia tsy izay io fa rapport no aterina amin'ny sadek rapitso rapport milaza ny zavatra vita tao anatin'ny efa-bolana sy ny zavatra atao aorian'izao fiaonana amin'ny sadek rapitso zay le sany hoe le tatitra iny zay zany andrelatifona mety mbola azo misy fanamboarana na fanitsina rehefa aorinana hitanjareo azy tsika olona firenena manana ny fiandrianatsika souverain tsika amin'ny décision zay raisitsika efa nandray fanapahakevitra tsika hoe malagasy no mitady ny vahaolany samy malagasy ny fifampiresahana entre tsika malagasy dia ao amin'ny concertation nationale zay maromaro izy mihisy atoato raha tsy diso ohatra ny fahandeha indray ny concertation ho an'ny tanora manokana iny mety fahandeha aloha mba samy hafahantsika miteny daholo ny rehetrarehetra an'le fifampiresahana ny hoe miova amin'izay zavatra omena na ny taratasy nalefa ny union européenne union africaine iny dia mazava hoe manome mba mandrisika zay le izy ihany hanao an'izay fifampiresahana eto Madagasikara zay mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fifidiana mety fahasipatazina hoe tahaka ny ahoana hetatitra ao anatin'ny efa-bolana omena ny sadek rapitso mbola ho hitanareo fa tsy maintsy avoaka ny ofisialy eny zay rehefa omena azy an-tanana tsy maintsy avoaka ny ofisialy zay tsika mahita hoe inona ny zavatra taterina any dia inona le programme ohatsika hoe amin'ny teny vazaha hoe chronogramme inona le zavatra atrehitsika manomboka zao ovinantsika manomboka ny concertation nationale des jeunes vinantsika manomboka ny concertation nationale ny régionale vinantsika manomboka ny refonte électorale hina atraizany mety eritreretana ny anaovana ny fifidianana na ny fitsapakevim-bahoaka arakaraka n'izay zavatra avoaka ny concertation nationale eo ovina no anaovana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika fahadimy zay no ataontsika hoe chronogramme zay zavatra ivoaka any fa tsy sanatria hoe feuille de route no omena azy dia ho ravanany ary dia ho zarany atsy ny plasy atsy ho zarany atsy zay mety hoe mitetina ohatrinona eo tompoka le hanampiana avy any amin'ny risana dia inona ny tambony mbola tsy nievaluenio angamba zahay atreto mbola tsy nitaky taminay ny rosianina hoe zao ny tamby zay évaluation de gouvernement efa mandeha io dia zay fotsiny efa mandeha io dia hitanareo tsy ela zany raha ohatra ka fitinina le izy mikasika an'ilay ataontsika hoe tondrozotrana feuille de route aloha zany teraka hevitra be dia vazaha moa zany misy an'le hoe polémika zany na amin'ny lafiny anankiray faharoa dia eo ihany koa mikasika ny diplomatie dia io koa zany dia somary fanoritana be ihany koa ny faneho-kevitra mikasika an'le resaka diplomatie dia mazava loatra moa ny amin'ilay ataontsika hoe ho fandeha an'le fionan-dom-pirenena zay zany raha ohatra ka jerenantsika amin'ny ankapobeany reo ataontsika hoe zavatra miteraka dia inona moa zany no mampisy adevitra l'izy mety eo am'lizy hoe tsy fampihana serasera ve lisa sa ny fahatakarana an'le serasera mandeha no tsy mitovy sa hoe le zavatra iainana mihitsy no mahatonga an'ilay resabe dia ho raisitsika isan'ny andininy angambandreo Constant Ravelson mikasika an'le hoe satria ny atombotra ohatran'ny orotsaka aloha zao dia ty resaka feuille de route ty feuille de route zao raha piso ny izy hoe tonga le piso ilay efem-taona farany tonga moa zany taverina délégation avy any ivelany any dia resaka feuille de route dia niverimberiny io tao anatin'ilay ny ty izy andro vitsy zay dia eo zany le hoe fa hoany izy ty hoe unilatéral ka sa consensuel sa inclusive sa samy mampiasa ny siresahany azy eo teny mbazaha rehetrarehetra eo yaona zany zotonisty aka le feuille de route asa moa fakomaly sa oviny iny nisy an'le la
amin'ny aiza hoaiza amin'ny fitondram-panjakanao moa izany de za rehefa de namoaka izy momba ny feuille de route io ohatran'ny manatahaka an'izay azontsika eritreretana tsy efa nieritreretintsika efa volana vitsivitsy ihany a hoe tsy efa feuille de route mipoitra ve io hoe manomboka hoe roa volana zao no nrasa any amaroataona ny fifidianana mialohan'izay fanamboarana ny lalam-panorenina sy ny constitution sy ny sisa de ny teniny moa zany a de mbola miverimberina tetomaly hoe éclatement moa le fomba filazanareo azy zany hoe avoaka tsipriany zany zay avoaka tsipriany zany zay hoe zao le fikaonandoam-pirenena verinay a zao aby ny anatanterahana azy amin'ny volana juillet moa izy teo volana juillet de tonga ny juillet zany zao le zay zany mandrasan'ny anio alao de alao voaka ihany rehefa zay ny tediaviny alao voaka ihany rehefa zay ny tediaviny fa raha misy dika vilana nyty le hoe hiditra kolafy ty afa ny tamy raiky amby 750 le hoe panorama afo zany a afa ny tamin'ny 7 ary afo ty zavaiko tsara mihitsy tamy raiky amby 70 olona efa masaka mandritry ny volana maro mihitsy ary tena efa raha nisy ny mandatehezandratsiraka de tena mandatehezana mihitsy le manao hoe okzay ry a valao alalaka ny fanaovana politika lao alavana ny tokarena republika avatelo ny atsangana efa nisy constitution nandehandeha ary de iny zany nahaingana ny resaka tao amin'ny panorama zao mbola misy manonofo ohatrany hoe panorama ihany nefa tsy mitovy mihitsy afa ny tamin'ny 7 dia raha boriborina de adiny rajoelona sy raha valomanana de hoe ataoona de asaindra valomanana monerana ny fananany rava za moa adiny izy mirahalahy de tsy hay moa zay tsika menakavy ny saika hoe anonitra azy zao aby zarao ny seza manao inity raha marina zany de hoe feuille de route miandro tataka hoy izy le za rehefa mialatsiny efa ohatran'le anaram-bositra ny tononiketo fa zay ny alalany maro azy hoe feuille de route miandro tataka zany ozy de za de manamafy ntsay fa nitenitsika teto foana nge zay hoe latabatra boribory hoe satany tetezamita hoe sy ny sisa hoe miandro tataka zany fa ity ndray mandeha ty tsy hoe adiny rajoelona sy iza fa le vahoaka vaky ny resaka sosialy hita fa tena ny fitondrana ny mahatonga an'izay a vaky lefa rajoelona ka ahoana moa vaky lefa izy a zay ty ndray mandeha ty de le firenena manontolo mihitsy no tao amin'ny colonely Mikael Ndrenirina sy izy efatra izy dimy mirahalahy tao amin'ny hoe ndao anavao ny republika ka am'ty ndray mandeha ty zany a raha misy feuille de route de hoe ny hahatonga an'le vahoaka manontolo anangana ny republika vaovao zay fomba fifampitondrantsika rehetra vaovao eto fa eto tsy misy hoe reto le mpitaritarika anakany ny 13 mai tamin'le lisy moa fa ny voasambotra koa izy miraha vavy zao raha matorina raha Kotomanga sy Marie Michel Saondra mitaritarika reny le hoe tsy mitanila raha misy ny fandraisana aminareo de ampamoaka momba ny fomba nitondranareo fa tsy zay zavatra ho atsangana ary ny atoko rehetrarehetra samy manana olonareo a misy 300 nareo reo ny atoko a misy 4 taona nefa nijoronareo a alefaso ny olonareo any anaty fikaonandoam-pirenena fa aza mitady entony a de tena mialatsiny a za miaina de mahafinaritra mihitsy le tenin'le rangahana karay tamin'le tany amin'ny diaspora ozy izy hoe le mihevitra azy manandoha atao amin'ny firenena avy zany nikona efa zay foana ny natao tamin'ny 91 tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 sy ny sisa fa de nilazany nasiny anarana l'izy hoe ateneram-pokon'olona zany hoe ny any amin'ny fokon'olona miona amin'ny fokon'olona manana an'izay lazainy izy afa mikeondoha izy a de ateny mera zany hoe mpitondra teny ny solo-tenany any no miakatra amin'ity mila eritreretintsika menakavy zay ateny mera-pokon'olona zay so tsika variny eto
de le mihevitra azo manandondray a no mamoaka taratasy isan-karazany hoe tiany anay tiany anay tiany anay de iny no lasa atao de hitovy amin'ny taloha ihany ny eto zany hoe ny fiteny-bazaha azy hoe confisqué zany hoe naorony vitsivitsy ho anazy a le tolom-bahoaka de izy no mamoaka an'izay heveriny fa firenena vaovao eto repoblika vaovao eto ny filohan'ny fanavozana moa tam'le fianao tamin'ny diaspora de isana mafa hoe tsisy ohatra hoe tsisy pika zany tsisy overy zay hevitra menga fa ny fotony zany hoe mamirara-tsaina ihany izy amin'ny lafiny anankiray a le hoe mba le arofanina moa zany tena le arofanina mihitsy eo le arofanina na ny minisy mpanjakana misahana an'ilay hoe fanavozana ary nyresaka ihany koa ny hoe samy hafa tanteraka amin'ny hoe sivy sy roa arivo ohatra hoe résolution politique feuille de route politique na hoe tondrozotra politique nentina hoe namahana olana mety hoe olon-droa na olom-bitsy na mpanao politique fa ty zany tena hoe hitodika any amin'ny lafin-javatra hoe toe-karena ny sosialy ny fanabeazana sy reo hoe tena sehatra hoe laklen'ny firenena ka zay hoe samy hafa mihitsy ary tsy ho any amin'ilay hoe fizarana seza sy ny ka tsy ndriko mihitsy le arofanina le arofanina satria zao naneka fefika maingany ka fo masaka amin'izay hoe hafa tiandray mandeha ty miala tsiny fa ray aman-dreny izy hafa mihitsy tiandray mandeha ty fa tsy ohatran'le fampiavanana ataonareo tany aloha le arofanina zao a satria misy an'ity ministera ty manko le arofanina zany zao a de misy indroa metaona na intelo metaona ny arofanina voalohany a de hoe mba tsy ho teny midy mpanjakana hoe misy solotena mpanjakana na solotena ty ministera ty na salamy zany de reny zany rehefa hiteny any amin'le fikeonandoha de ohatrany hoe ny azy ny teny amin'ny lanja 5 taona fa ny tenin'ny sarababe-mbahoaka atsasakilao zay zany a zava-dehibe zay hoe miaro an'le hevitra le hoe tsisy overy ny hevitra mako nytiako lazainy eto miaro hoe mba tsy ny hevitra zay tonon'reny olo reny a avy aty amin'ny fitondram-panjakana no lasa maveza-danja mba tsy ho fanjakazakana atoko ihany ko hoe zay avao amin'ny atoko anina de zao ny hevitray alefaso ny olonareo a de asaivo mandresy lahatra de nareo moa telonjatoko mbola misy keo ny indépendant mamenatra de tena za manebaka mihitsy hoe efa telonjato nareo ny eo mbola misy indépendant ihany sady indépendant no betsaka voafidy sy be mpifidy fa le fampanjakazakana hevitra na hevitra na mpitondra na hevitra olona efa sefosefo tao amin'ny tanàna koa satria le hoe kiforongo ange tonga hatrany zao nanam-pahefana kely voatondrona voafidy zao de mihevitra azy ho mpanjaka kely amin'ny toerana misy azy daholo zany ny ano atrehatsika ary tsy maintsy mifanazatra tsika mba tsy hilefitra amin'ny zavatra ohatran'izany a ao mpanomanana fikeonandoha-pirenena manana firovolana moa tsika zany a io manana ho amin'izany manana eo amin'ny 5 volana eo a na efabolana eo fa mbola mety hiverina antsika iny a fa aloha hevitra anankiray ataontsika isany na be resaka ihany ko mikasika an'le ataontsika tao aorian'ireo fivoahana maro samihafa zany a tany ampitan-dranomasina nataon'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika resaka tany Dubai tany Afrika Atsimo tany Russie ary farany teo dia tany Frantsa de samy mahina moa zany mitondra ny heviny ao zany ny hoe le fombafomba le ivelany zany le fombafomba no any zany no anympanany adihevitra ondray zany mijerijery hoe makasikasika ny votovotoatiny ihany hoe iny ty ataontsika ty a mety misy aia zany ny sasany hoe itsika ty hoe manahoana amin'ny frantsay sao de tandrefana moa amin'ny akapobe any zany sao de hovidina lafo ty misy motsy moa zany miteny ny olotsotrany amin'le hoe tena tonga de mahitsy ny sasany tsy mahay diplomatie ity fitondrany ty de eo zany de samba any amin'ny lafiny fikarena ary misy zavatra ho maro zao